misaotra ny Tompoandriamanitra isika no ty andro androany ity, andro ahafahantsika trany manaraka ny fandarana ty ho afaka vai ianao. Ry mpiaino malala, arabaky teny tokoa ny fanontaniako, te ho afaka tokoa ve ianao? Zavatra tsapako tao anatin'izay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra zay no natsapako, fa mila fanafana ny olombelona. Mila fanafana ny olona manoloana zavatra ratsy amin'ny karazany etiny fanay ratsy. Eny, na dia efa nisan'ireo olon'Andriamanitra aza le olona. Tsy vitsy amin'ny olon'Andriamanitra no mbola anana fanay ratsy fa efana, ka mila fanafana ihany koa. Ka hoy aho hoe anisan'ireo olona te ho afaka tokoa ve ianao? Misaotra Tompoandriamanitra moa ny tenako, satria hatramin'ny nisin'izao fandarana izao de maro tamin'ireo olona nandre sy nandray ny afatra nentinay no tena no ahafan'Andriamanitra tokoa aho. To reo olona afaka tamin'ireo ota sy ireo fahazaran-dratsy namatotra azy. Tsy napozin'ny olona mihitsy fa nitondra fanafana ho azy ny fampianarana sy ny vavaka nataonay tamin'ny alalan'izao radio zao. Afaka tamin'izany izy satria no ahafan'i Jesosy. No amariny Jesosy le teny nataony ao amin'ny Jaona 9:7 hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. To reo olona sitrana tamin'ny aretina anisan'ny tena mafy. To reo olona afaka tamin'ny famosaviana sy ny famatoran'ny devoly. To reo olona be olana ary efa resy tanteraka ny sainy kanefa avitra tamin'izany izy. Maro ireo fanafana nomen'Andriamanitra ny olona zay nandre sy nandray ny afatra nentinay. Omena ny tompony voninahitra tompoko. Ka mbola ho ihany aho hoe te ho afaka vai ianao. Manarak'izany arabaina ianareo rehetra mpanaraka zao fandarana izao. Misy matoky aho fa mbola hiasa eo aminareo hatrany ny tompo ary tak'izay efa nataony tamin'ny hafa no ataony aminareo ihany koa amin'ity andro androany ity. Raisy hoe andron'Andriamanitra androany zay efa natokany anafahana anao. Ny fampianarana etiko androany dia fampianarana natao anareo zay efa ampototry ny radio. Fampianarana mikasiany amin'ny ireo fanay ratsy, mahatonga ny olona matsapa-teny ho volikilika sy halan'ny olona foana na mety ny nataony na tsy mety. Anazava aminareo mikasiany mazava-dehibe an'izany aho, ary anao vavako anareo ihany koa aho amin'ny famaranana. Fa mialohan'izany mbola hanokana fotoana anaovana vavaka miaraka isika. Andao aza anao vavaka isika tompoko. Rainay eo, omena voninahitra ianao. Misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay zanak'olombelona. Misaotra ny amin'ny namanginao andreo olona ireo ka tonga eo apototry ny radio ry zareo amin'izao fotoana izao. Mino aho fa mindra fo amin'ireo olona ireo anao Andriamanitra ka amonjy azy, amonjy ny fanahany, anasitrana azy, anafaka azy ireo amin'izay rehetra mety herin'ny demony na herina ozina mamatotra sy manakeja. Tompo, lehibe ny fitiavanao anay ka dia miodrika sy misaotra anao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra raha eo, amen. Iny ary tompoko, manasa anao avy hatrany aho ny anaraka tsara ny fanazavana etiko, mikasika ny amin'ireo olana entin'ny fanay ratsy. Ka mahatonga an'ilay olona ho lasa olona volikilika foana ary alan'ny olona tsahoatsahoana izany izy. Na izany aiza tokoa no misy azy, dia mahatsikaritra izy fa elikiliky ny olona sy alan'ny olona tsahoatsahoana eny foana izy. Zava-misy ary zava-marina zany ambarako aminareo zany. Raha nisan'ireo olona sendran'izany ianao zay manaraka zao afatra etiko zao, de hoy aho hoe azo atao makivy ianao ny zava-misy iananao. Alan'ny olona tsahoatsahoana tokoa ianao, fa saingy azo n'Andriamanitra vonjena ho afaka amin'izany ianao. Azo atao makivy zavatra toy izany no iaho, satria ny finoana Jesosy sy ny fahoriana ny aretana fony izy nandehandeha tety ambony tany, indrindra fa ny nahazo azy tamin'ny fotoana ny tsarana sy ny nanamialoana azy ho faty teo ambony hazo-fijaliana, de tena vahaolana lehibe ho anao. Aveliko indray hoe tena vahaolana lehibe ho anao. Efa nahazo an' Jesosy matsy ny fiainana tak'izany. Raha ny marina, navelan'Andriamanitra ray niatra tamin'i Jesosy ny fanelikiliana sy ny fanenjena nataon'olona azy, ny ray mihitsy no namela an'izany hiatra amin'i Jesosy. Navelan'Andriamanitra ray niatra tamin'i Jesosy ny famelana azy irery, ny famelana azy hiara fanelikiliana sy ny fanenjena, mba ho famonjena antsika zay mino azy ho afaka miheriny fanelikiliana nataon'olona amintsika. Eno tsara amin'izay aza ny fampianarana etiko.
tsy resaka tompoko na onoony ny filazana fa ala ny olona tsahoatsahoana ny olona iray na ny fianakaviana iray manontolo mihitsy azy. Tsy resaka fotsiny zany fa tena misy. Ary tsy olona iray na olona roa fotsiny no matsapan'izany eo amin'ny fiainana fa olona maro. Ka rehefa nodiniko ny zava-misy teo amin'ireo olona nitaraina tamiko dia tsapako sy hitako fa fana ratsy efa nazy toerana teo aminy no fototra izany. Amin'ny karazany mantsy ny fanaratsy miasa eto ambony tany sy ireo fanaratsy nazy toerana teo amin'ny olona. Anisan'izany ny fanaratsy mahatonga ny olona ala ny olona tsahoatsahoana na ny fanaratsy mahatonga ny olona voilika foana na aiza no misy azy. Toy izao ny fisehony amin'ny ankapobeny aloha na ao amin'ny ankohonana na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toeram-pianarana na eo amin'ny fiarahamonina eny an-tranam-piangonana mihitsy azy de matsapa le olona mbola hitoerana fanaratsy mpanikilika, matsapa volikilika na ala ny olona tsahoatsahoana eny foana izy. Na mety ny nataony na tsy mety de tsapany sy hitany eny foana fa hafahafa aminy ny olona ka mahatonga azy lasa olona malahelo lava sy kivikivy zany foana ary mety arary fo mihitsy aza amin'ny farany. Anome ohatra aho, tonga tato amin'ny borako mba eo namiko ity tovavy ray ity. Tovavy efa nahazo taona ihany izy. Tonga izy mangataka vahaolana sy torevitra fa efa tsy hainy intsony ono ny tokony atao no zava-misy sy miseho eo amin'ny toeram-piasany. Miasa ao amina orinasa iray eto Antananarivo izy. Hoy izy tam'izany raha ny tantara niady natreny tao amin'ny toeram-piasany. Sady mitantara izy amin'io no mitomany. Mankalatsy ahoatsahoana ny mpiara-miasa amiko rehetra ry pastera. Tsy haiko izay antony hoy izy. Isan'andro tsy misy olona atao resaka sy atao fandaninandro ao amin'ny toeram-piasana misy afa-tsy izao rery ihany. Mifosafosa foana ny olona ao am-piasana sady mijery kely ary zareo no maneso. Ary ataony fimehezana ao raha misy zavatra kely tsy mety ao am-piasana. Ankoatran'izany, raha misy zavatra tsy mety na simba ao am-piasana de mola izao foana no ampangain'ny mpiara-miasa rehetra ho nanao an'ilay fahadisoana. Manao tambabe mihitsy ry zareo miampangahy am-patronay. Tahaka izany foana zavatra natrehako sy niainako nandritry ny taona iray niasako tao amin'ilay orinasa. Tahaka izany ny zava-misy ry pastera. Etsan-daniny, isika manao vizity ny mpampiasa de bety foana hoy izy. Bety mpampiasa, anaovany teny mahery sady rahonany horoaina. Tsy ndre mandeha na indro no manao an'izany amiko ny mpampiasa fa tena matetika. Zao foana hoy aho no iaran'izany ao am-piasana. Tena mafy manjo ahy olona tovavy mitantara amiko. Sady mitantara izy amin'io no mitomany. Fa ny tena olana amiko hoy izy de ity. Isika miditra ao amin'ny toeram-piasana ao dia mitebiteby foana sady matahotra sao sanatria ka gadra ao. Satria tena sandro mpiara-miasa amiko ny miampangalangahy raha vao misy tsy mety na rehefa misy zavatra very ao am-piasana. Raha iala tsy hiasa ao intsony aho no nitahotra mahazo ahy de inona indray no ataoko? Satria efa nijalijaly be mihitsy aho hoy izy vao nahita n'io asa io. Raha iala tsy hiasa aho, iza no andoniny hofantranonay satria efa nifampizara izao sy mamako fa izy no miantoka sakafonay fa zao kosa no miantoka ny hofantranonay. Raha ny atao boko tsy te hiverina ny am-piasana intsony aho ny alatsinainy zao satria efa tsy zaka ny saiko intsony niady atrehako ao am-piasana. Kanefa anao inona ry pastera? Verevitra ry pastera, ka mila torevitra sy fanampiana ambavaka. Ka rehefa niresaka lavabe teo zahay dia tsapako sy fantatro fa nisy fanahy ratsy mitoetra ary mitondra fanikiliana sy fampahoriana ao anatin'ilay tovavy. Efa tafiditra sy tafatoetra ao anatiny n'ity karazana fanahy ratsy ray ity de ilay fanahy mitaona ny olona ankahalazy azy tsy ahoatsahoana. Noho izany nambarako tamin'ny marina rehetra dia nifototra mahatonga azy alan'ny olona toy izany. Nambarako taminy fa tsy ny mpampiasanao na mpiara-miasa aminao no ratsy toetra sy ratsy saina aminao fa ao aminao hoy ao misy fanahy ratsy mitoetra
ka izany fanaratsy zany no misarika ny olona rehetra ankahalanao tsy amin'ny antony. Tsy vaolanao iaho ny miala amin'ny asa. Ara-miala ao amin'ny orinasa iasanao io azy ianao ka ahita toeram-piasana vaovao, de izay mahazo anao ao amin'ny toeram-piasana misy anao io ihany no mbola azo anao any amin'ny toeram-piasana vaovao hitanao. Zany hatrany zava-misy atreanao na aiza no misy anao, satria tsy avy amin'ny olona izao olana mahazo anao zao, fa avy amin'ny fanaratsy mitoetra ao anatinao ho iaho. No azavaiko tsara tamin'izany. Fa zao nataontsika ranabavy anao vavaka ho anao aho, ary esoriko hiala ao aminao ny fanahy mahatonga anao ala ny olona tsy amin'ny antony. Hoe esoriko iaho hiala ao anatinao le fanaratsy mahatonga anao ala ny olona tsy amin'ny antony. Esorintsika amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy zany. Ka rehefa voaroka sy miala zany fanaratsy zany, de io vao iaho ny fijerin'olona anao. Mifanohitra tam'izay nitrangatra am'izay no tsapanao sy ho hitanao aorina vavaka fanafana ataoko anao. Possible akasitraka anao indray azy ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa anao. Possible zany ho ia. Taorina ny fampahirezana nomeko azy, de nataoko vavaka fanafahana. Tam'izany hitako fa nisy fanahy nivoaka mihitsy tao aminy. Eny na izy ary natsapa fa ny zavatra nivoaka tao aminy, eny mihitsy fa ny zavatra niala avy tao anatiny. Andro sabotsy io andro ny fampiresana io. De rena tompo fa taorina vavaka fanafana nataoko azy, de nio fa zavatra rehetra. Tao amin'ny finoana famonjy azy ny tompo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka fanafana nataoko. Namonjy azy tokoa ny tompo ny havana. Niantso a telefona izy ny alatsinainy maraina, ary nilaza fa fahagagana be mihitsy ho izy no niseho. Mbola teo ambavahady aho ho ny fitantarana, dia nampiseho endrika sarika sy tsikitsiky tamiko reo mpiara-miasa amiko. Vao tao ambavahady de efa niseho ny famonjen'Andriamanitra ho izy. Avy eo niara-niditra tao am-piasana izay sady natao brade so mihitsy aho. Gaga aho ny amin'ny fivanjavatra ho izy. Fiainana tsy hitako tao am-piasana tao anatin'ny taona iray, vetivety eo de niova. Tamin'ny andro iny ihany, araka ny telefona nataony tamiko, de nisy andreo olona nahazo dera tamin'ny patron ao izy izy. No de rainy hoe tino ny fomba fiasako. Tsy mbola nandre teny to zany tamin'ny lehibeko mihitsy aho hatram'izay, raha tsy tamin'io andro io. Tena omena voninahitra ny tompo ho izy. Tena iaiky ny hafaliana be mihitsy aho ho iatran'ny filazana tamin'iny andro voalohany iny, de le andro voalohany taorinany nanaovana vavaka fanafana ho azy. Ary de to ny fiaramonina na finaritra tao am-piasana ho ny teniny. Ry mpiany malala, mihitsy matoky aho fa tena nazava taminao zay tantara marina nambarako teo zay. Nambarako taminao zany, entiko milaza fa raha mbola mitoetra eo amin'ny olona iray na ny fianakaviana iray ny fanaratsy, de izay nanjoa an'ity vehivavy ity no mety anjoanao ihany koa. Ary ny fanaratsy rehefa nazy toerana, tsy manakatao fa tsy ny ampahory sy ampijaly olona efa azony an-tanana. Hoy aho aminareo izay mahatsapa fiainana ala ny olona tsahoatsahoana na mahatsapa fiainana voatositosika foana. Hoy aho aminareo, aza alefa lavitry intsony ny sainao ny amin'ny ato mahatonga anao ala ny olona foana na mety ny nataonao na tsy mety nataonao. Aza mitsaratsara olona araky ny eritreritra ao ihany koa ianao raha hiara fanenjena tsy amin'ny antony. Tandremo ihany koa ny maloto fo no ireo fihetsika ratsy ataon'ny olona aminao. Tandremo zany. Araky ny efa nambarako tery aloha, tsy ny olona manodidina anao no ratsy, fa ny fanaratsy no manao ny ataony eo aminao, satria mbola manana toerana ao anatinao izy ka dia nanany fahefana ianao. Raha mbola ao aminao tokoa mantsy ny fanaratsy, dia vita ny mitona ny olona ankahalanao foana na aiza no misy anao. Ka ny vaolana tsara indrindra, raha toka manana olana mitovitovy amin'izay olona no tantaraiko teo zay ianao, dia tsotra, mila miala ao aminao ny fanaratsy misarika ny olona nilika anao. Zay ihany. Dinio ny mety fiafarany ilay vehivavy vao avy nitantaraiko taminareo teo, raha ohatra ka tsy nohafahana tamin'ny famatorana nahazo azy izy. Mena tompo ny voninahitra. Ajantsika hatreo aloha zay tapa voalohany zay, fanaraka iraisika aorina zany toizika fampianarana.
eny ary tompoko misaotra teknisiany andray sika no zahirana alefanteo zay ho toizako avetrany ny fampianarana rana reo tsara moa ny fanazavana nataoko tiary aloha dia naheno ianareo fa efa nijalijaly be mihitsy ity tovavy ity vao nahita ny oasa misy azy io izy matetika tokoa sarotra mahita asa amelomatena ny olona mbola hipetrany fanaratsy sarotra mahita asa izy satria lay fanaratsy mbola ho aminy mbola ao anatiny mihitsy no mitona ny mpampiasa mba tsy andray azy na tsara tohina azy ny sevelilay olona de zay ihany tsy marisitra nandray azy ny mpampiasa na ihany koa sakanany
ary ataony tara fampidirana dosia le olona de ino no mahatonga azy tsy voaray miasa foana ka ny vaolany am'izany de ny fanafahananao ho afaka eo an-tanany fanaratsy mpanao sakana zay ihany raha miasa teny indray no asa fivelomanao kanefa mbola mitoetra aminao ity karazana fanaratsy iray ity de mbola mitohy eo foana ny problema ny fanaratsy mahatonga ny olona alany olona tsahoatsahoana ny ity fanaratsy ity no manao zay mampandamoka ny asa famelomanao teny ohatra raha manao asa varotra ianao de ataony tsy mandroso mihitsy varotra ataonao sakanany ny olona mpividy mankaala ny entana amidinao na eo aminao ny olona no mijery entana hovidiana fa ny amin'ny hafa izy no mividy an'izany tonga olana ho anao ny zava-misy toy izany ry havana eny na de fa manova asa azy ianao de mitovitovy am'izany foana ny ady atrehanao maro ary amy karazan'ireo olana tsy maintsy sedrianao raha mbola misy an'ity karazana fanaratsy iray ity eo aminao ka ny vaolana tompoko de ny fandroana an'izany fanaratsy zany iala tsy hoe ho aminao intsony mila roana iala eo aminao le fanaratsy no zany aro tsara zo torevitra meko anao zao raha ohatra ka matsapateny anao fa mbola misy fanaratsy mitoetra ao aminao na matsapatena mihitsy anao fa mbola itoera fanaratsy mahatonga anao volikilika foana voalohany ao am Jesosy ihany no misy ny vaolana malona fisina fanaratsy na inona karazan'ilay fanaratsy zany hoe ilaina ianao mino fa Jesosy no lalana nataon'Andriamanitra ho famonjenanao tena marina be mihitsy zany teny ambarako aminaro zany tompoko efa fantatr'Andriamanitra hatrany am-boalohany ny fisina fanaratsy mamatotra ny olombelona ary fantatr'Andriamanitra tsara fa tsy misy olona na hery hafa mahavoavonjy ny olona am'izany fanaratsy mamatotra sy mampahory azy zany no antony natonga an'Andriamanitra ray nanome ny zanan'ilay tokana mba ho antsika zanak'olombelona ka tsy ny fanatsika ihany no teny'Andriamanitra ho avotana amin'ny alalan'i Jesosy fa ny momba antsika ray manontolo mihitsy araka voalazan'ny baiboly zao fa nataon'Andriamanitra tonga olombelona Jesosy nataony tafinofo sy rà mihitsy izy nitanjon'Andriamanitra am'izany mba tonga an Jesosy andalo fahafatesana tahaka ny olona rehetra fa amin'ny alala fahafatesan'i Jesosy eo ambony azo fijaliana no entiny mandresy sy mandringana ny fanaratsy rehetra amy karazana zava-miafina tsy fantatry ny devoly zany ahoana ny baiboly ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:9 hoy izy ary tsy nisy nalaly zany mpanapaka zao tontolo zao fa raha nalala izy de tsy nomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompo voninahitra ny mpanapaka zao tontolo zao voalaza eto dia ny devoly ka manomboka fotoana inoany olona Jesosy ho mpamonjy avy amin'Andriamanitra ary manomboka amin'ny fotoana andraisan'ny olona Jesosy ho ao anatiny de petrak'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny olona mpandresy zany olo zany dingana voalohany hitondranao amin'ny fanafahana zay nambarako izay faharoa tsy maintsy avoaka sy esorina hiala ao anatinao ny fanaratsy mahatonga anao alan'ny olona tsahoatsahoana tsy maintsy esorina amin'ny anaran'i Jesosy zany araka volazan'ny baiboly fantatra ny devoly tsara ny momba an Jesosy sy ny fahefan'ny anarana no zany raha minao Jesosy ny herin'ny anarana ianao de anakera aminao ny vavaka fanafahana atao anao androany efa maromaro ihany ny olona efa noafahanay tamin'ny anaran'i Jesosy anisa zany le vehivavy nanaolana vao avy no tantarako taminareo tery aloha de raina ny tompo fatelo sady farany satria ady ara-panahy izy ity de tsara aminareo mpanaraka fandarana ny mamonjy ny fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra manafaka ho anay fiangonana Refiandrora kely tena fefisaorana an'Andriamanitra izahay satria efa nome ny hery sy fahefana entina manohatra ny devoly sy mandrava ny asany izahay zany no antony mahatonga anay say manao vavaka fanafahana ho anareo zay mila an'izany fanafahana izany no zany hoy aho aminareo mpanaraka zao fandarana izao teo afaka va ianao teo afaka am'izao olana entiny devoly zao va ianao raha eny de manasanao manasanareo ny tenako avy amonjy fotoana ataonay isika ny alahady manao fotoana indimy izay ny alahady amin'ny 9 amy 7 amy 10 amy 12 ary amy 2 tolakandro ka zay mety aminao no vonjenao am'ireo ora ireo mino fa zao ny fotoana voatokan'Andriamanitra amonjenanareo tonga afatompoka zay zany ny afatra nentina ho antsika tam'ty hariva ity anao vavako anareo ny tenako am'izao famaranana izao eny na de lavitra aza no misy anao de mino
fa iserin'Andriamanitra hiasa any aminao amin'ny alan'izao vavaka ataoko izao. Anao vavako anareo zay marary anko ao, noho izany ao anaty vavaka ataoko dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Mbola tohisantsika amin'ny heriny moa ny fanazavana mikasy any amin'ny fanaratsy mahatonga ny olona hiara-ny fanikiliana. Vonona vianao da ho ary rafaka mandoalika anao de mandolia na apetrao amin'ny fonao ny tananao. Tsy anaraka irantsony isika fa tonga de vavako anareo aho da ho azy. Tompandriamanitra ranay eo, sotranao zahay, mankasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy satria tsara ianao mpanao tsara ianao. Sotra ny fahasoavana lehibe zay efa nomenao anay. Sotra. Androany, mamindra-fo amindreo olona zay nipetrana fanaratsy ka natonga azy natsapa fa voilikilika foana, alan'ny olona tsahoatsahoana foana. Mamindra-fo amindreo olona ireo anao, ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanaratsy aho. Mivoa! Mivoa! Miala amindreo olona zay nipetrahanareo amam-bola maro na mataona maro. Mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mialo amin'ny trano finena ny olona. Zany fanaratsy mahatonga ny olona mankahala le olona petraka ao tsahoatsahoana. Miala amin'ny fanaratsy. Miala amin'ny fanahy mpitondra faravana. Miala amin'ny fanahy mampahandra. Miala amin'ny fanahy mampandamoaka ny atao. Ary sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy le olona marary. Esoriko hatrany am-paladika hatrany an-tapidoha ny herin'ny aretina, ny fivitosana, ny fanantenana, ary ny apahany am'ireo sela maty eo amin'ny tenan'ny olona. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy, velomiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tia anay rehetra ianao. Sotra, sotra, ary manome voninahitra anao zahay, fandriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany. Sotra ray malala. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko ny afatra netiny ho anareo tamin'ity androandroany ity, ka de mametraka mandram-piona, manao veloma amin'ny herindray tompoko. Veloma tompoko.